Faly miarabantsika rehetra indray ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mahatratra ity alatsinainy fa enina amin'ny volana oktobra taona 2025. Ato anatin'izao sakafom-panahy izao ary mpanjinantsika ny lohahevitra manao hoe mamory vokatra ho an'ny tompo. Hivavaka isika. N'Andriamanitra ray zanaka fanahy masino Andriamanitra ianao, Andriamanitra ny nofo rehetra ianao, ny lohalika rehetra mandohalika eo anatrehanao. Falo ny fonay mideranao noho ny fitantananao sy ny fiarovanao anay, noho ny fiarahanao aminay tsy tapaka ary indrindra ny fitenenanao aminay isan'andro isan'andro. Ary anisan'izany izao fotoana manokana izao iarahanay aminao, itenenanao aminay, ienonay ny teninao ka hampiaranay izany amin'ny fiainanay andavanandro. Andriamanitra mangataka ny fanatrinao feno sy tanteraka izao fotoana izao mba handraisanay tokoa izay avy aminao. Mitenena tompo fa miaino izahay zanakao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny sakafom-panahintsika amin'ity an'ity ry havana dia arak'izay hita ao amin'ny Tesalonianina voalohany. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny vahoaka tao Tesalonika, Tesalonianina voalohany, toko fahatelo, andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha telo ambin'ny folo. Tesalonianina voalohany, toko fahatelo, andiny fa raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha telo ambin'ny folo. Toy izao mivaka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Handamina ny lalanay ho aty aminareo anie Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompontsika, ary hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra anie ny tompo. De tahaka ny itiavanay ianareo koa, mba hampiorina ny fonareo tsy hanantsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiaviany Jesosy Kristy tompo, mba amin'ny olona masina rehetra. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Anapaka ao am-ponareo ny ry havana ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ny epistily ho an'ny Tesaloniana dia epistily nosoratan'i Paoly dia sady voasoratra voalohany indrindra tamin'ireo atao hoe bokin'ny testameta vaovao ihany koa ity epistily voalohany ho an'ny Tesaloniana ity. Ny Tesaloniana dia renivohitry Makedonia any faritany Romanina zany, izay nitetezon'i Paoly sy Silasy, teo ihany koa moa ry Timoty tamin'izany tany Tesalonika, ary tsy afaka nijanona tany nefa Paoly noho ny fanenjehana izay nahazo azy, ary ny vokatra izany dia na izany aza tafahorina soa aman-tsara ihany ny fiangonana. Maro ny tanora izay niroso tao anatin'izany hoe finoana kristianina, fa tsy maintsy nandeha nitsoaka ry Paoly, ry Silasy, ry Timoty tamin'izany. Ary Timoty ny rahan'i Paoly nandeha namangy ny tany amin'io tany Makedonia tao Tesalonika io mihitsiny, ary nampitondran'i Paoly an'izany taratasy izany. Raha ny mijery ny Tesaloniana voalohany toko fahatelo ity indray, nefa isika de tena famaraparanana ny toko fahatelo io, famaraparanana ny epistily ihany koa moa zany, eny mbola misy ny toko fahaefatra, fa famaraparanana an'izany teniny zany no ataony Paoly eto amin'ity soratra masina ity, ary mampiseho mihitsy fa izahay dia raha sitrapony tompo dia andamandianay ho any aminareo, andeha hamangy anareo any, fa Timoty aloha zao ny tonga any. Ao anatin'izany revana dia izao, Andriamanitra no mitarika ny lalana izay andehanantsika. Andriamanitra no mitarika ny lalana izay andehanantsika. Ao amin'ny andiny faraika ambin'ny folo ao dia izay mihitsy no teneny hoe handamina ny lalana ao aty aminareo anie Andriamanitra raintsika sy Jesosy tompontsika. Andriamanitra ry havana no mandamina
ny lalana alehantsika. Izy no mitarika ny lalana alehantsika. Izy no manitsy ny lalana alehantsika. Raha ny ento Paoly manao an'izay handehanany makao any Makedonia de tena tenenina kosa hoe nyteneniny kosa hoe Andriamanitra no mandamany zany rehetrarehetra zany. Na fanirian'i Paoly tahaky ny inona aza ny andehanana makany dia Andriamanitra no mandamina izany fa tsy Paoly. Ny dikan'izay ry havana de zao amin'ny fiainantsika rehetra de tadidio fa rehefa Andriamanitra no avelanao ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao de izy ihany koa ny avelao handamina ny fiainanao rehetra. Izy ihany koa ny avelao hitarika anao amin'ny lalana rehetra. Izy no avelao hanitsy ny lalanao rehetra. Tahaka amin'i Paoly zao na de faniriany aza ny andeha makany Roma de ozy izy ny tompo hoe tsy makany ianao raha tsy rehefa voasambotra. Na de niamanga ny kristianina tao Roma aza ny tena fanirian'i Paoly tamin'izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fitondran'Andriamanitra ny fiainanao de midika izay fa an'Andriamanitra ianao. Ny fiainana maha kristianina ry havana dia ny fanarahana izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ny fiainana kristianina ry havana de izay ny fanekena izay lalan'Andriamanitra, fanitsian'Andriamanitra, fitarihan'Andriamanitra ny fiainanao. Zany no maha fiainana kristianina azy. Fa raha tsy fiainana kristianina kosa, ohatra fiainana koera ohatra, de lasa misy ny atao hoe fiainana koerika, de zay sitrapony koera no ataony. Tsisy dikan'izany. Raha milaza fa kristianina de aoka izay sitrapony ny Kristy no ao aminao. Tahaka ny antoko politika io, mety fantatrareo Kristina Razanamahasoa tao anatiny ny atao hoe Irmara. Izy de mpitarika tao amin'ny Assemblée nationale fa rehefa tsy nanaiky ny fitsipika anatiny de nesorina tao aminy ny maha député azy mihitsy moa zany. Satria nahoana tsy nanaraka an'izay nolazaina tao anatiny tao. Verina ato tsika amin'ny maha kristianina anao dia mila manaiky ianao zany ny fitarihan'Andriamanitra, ny fanitsian'Andriamanitra, ny torolalan'Andriamanitra. Andriamanitra no mitarika ny lalantsika amin'ny maha kristianina atsika. Fa ny faharoa ry havana de zao hoe ny fitiavana no ambony ny zavatra rehetrarehetra. Ny fitiavana no ambony ny zavatra rehetrarehetra. Ao amin'ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo ao manko de izao no lazainy: ary ampitombo sy ampandroso anareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra anie ny tompo, tahaka ny itiavanay anareo. Misy teny hoe fitiavana, fitiavana, fitiavana ao anatiny io ary zay no ambony indrindra. Any amin'ny Korintianina voalohany ihany de efa fantatsika tsara. Paoly ihany koa moa no nanoratra izany fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Tsy resaka tio fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ao amin'ny soratra masina moa izany. Ary ny any amin'ny Romanina any koa de miteny an'izay hoe ambon'izany rehetrarehetra zany de fitiavana fa feno fahatanterahana izany. Andriamanitra anie hampitombo ao anatinareo izany fitiavana izany mba hahatonga anareo handroso, mba hahatonga anareo hilamina, mba hahatonga anareo hiroso tsara ao anatin'izany hoe fiainana kristianina izany. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, tian'Andriamanitra isika hiainan'izany atao hoe fitiavana izany. Ary zay no mahatonga izy mahatonga ny Paoly miteny hoe ary Andriamanitra anie hampitombo sy hampandroso anareo amin'ny fifankatiavana. Fa maninona moa no resahana izany? Mahatonga ny Paoly miteny an'izany de satria misy ao ny fifankahalana, misy ao ny tsy fifankatiavana.
soratra masina dia amin'ny teny ry havana fa ny amantaran'ny olona tsika fa mpianatry ny tompo isika de isika mifankatia, mila mifankatia zany isika. Avelao any ranga zany tsy fitovian-kevitra zany a, mila mifankatia isika. Mety hiteny ianao hoe ka le zalahy ry anie mpanota be paster, le zavavy ry anie mpanota kaiky vavy paster. Aza mijery ny fahotany, avelao Andriamanitra hijery an'izany, fa ny antson'Andriamanitra antsika de mila mitombo amin'ny fifankatiavantsika. Rehefa mitombo amin'ny fifankatiavana isika de mampandroso fiangonana izany. Ary tadidio fa raha mitovy be daholo ny saitsika, tonga amin'le fitenenana malagasy io hoe raha ny mpivady izy ny tena mifanara-tsaina be na ny akoho mikotrika aza mety ho faty. Faty teo amin'ny malagasy zany hoe akoho mikotrika zany no vonoiny. Fa rehefa mpivady mifankatia mifandamina be miray saina be, maty hatramin'ny akoho mikotrika. Ka noho izany ry havana de izao, ampitomboy ny fifankatiavana, esory ny fifankahalana, esory ny fialonana, esory ny lolo-po, esory lay teny hoe tsy azoazoko iny olona iny, fa ampetrao ao anatinao kosa ny fifankatiavana, ny fitiavana mihoatra noho ny zavatra rehetra. De izay no mampivelatra, izay no mampivoatra, izay no mampandroso. Ary ny farana ry havana, farany ry havana de zao, amasino ny tenanao mandra-piavin'i Kristy. Amasino ny tenanao mandra-piavin'i Kristy. Ny 7:17 no ahitantsika an'izany a. Mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy mba amin'ny olo-masiny rehetra. Amasino ny tenanao. Inona le hoe amasino ny tenanao? Ataovy ho masina ny tenanao. Rehefa miresaka hoe masina zany de resaka sira aloha ny eritrereto voalohany indrindra. Tadidio fa ny sira raha vao afangaronao amin'ny siramamy ratsy be. Tamin'ny voalohany zany eritreritra n'izao hoe raha be sira io laoka io de tapohana siramamy kely de mihena ny tsiron'ny sira. Fa nanandrana aho fa eo ihany le masira be fa lasa miaratsy be le tsiron'le zavatra satria sady masira be mamy le izy. Tena ho lazaina am'izany de zao, aza afangaro amin'ny zavatra hafa ny fahamasinanao, aza aroaroam-paratsiana ny fahamasinanao, aza asiana zavatra mandeha any amin'ny zavatra tsy misy idirany amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ny sainanao, ny fonao, ny fieritreretanao. Misy amintsika vao mahita olona anankiray lotika be ny fony nefa milaza azy ho kristianina be, tsy fahamasinana zany ry havana. Ary tenenina izao mihitsy ny fotoana hitenenana an'izany mba hahatonga anao hiova, mba hahatonga anao hanova ny fonao, hanova ny sainanao, hanova ny fihetsika-ao, mba hahatonga anao tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy nataoko sendrasendra izao soratra masina izao, fa natao kosa mba hampiorina ny fonao tsy hanatsiny, mba hampiorina ny sainao tsy hanatsiny, mba hampiorina ny fanahinao ao amin'ny tompo ka tsy hanatsiny eo anatrehan'Andriamanitra raintsika sy amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika ianao. Ivavaka isika ry havana. Raha eo misaotra anao izahay fa lehibe ny fitiavanao anay ary noho izany teninao izany indrindra no mahatonga anay tonga saina, mahatonga anay misaina lalina ny amin'izay ho avy ny fiainanay, amaha kristianina anay de avelanay ianao Jesosy Kristy hanitsy ny lalanay, avelanay ianao hitarika ny lalanay, avelanay ianao hanamboatra ny lalanay ka mba hahatonga anay
hanana fifankatiavana hiti ny olona rehetra hanala ny fialonana hanala ny lolo-po ary rehefa asoronay zany e dia ho masina izay ho voatokana izay ho anao andriamanitra ray ho masiny tsy anatsiny eo anatrehanao andriamanitra indrindra ny amin'ny fiavian' jesosy kristy tompo izahay de misaotra tompo amin'ny anaran' jesosy kristy amen eny ariavana samita in'andriamanitra indray